Natonga tamin'ny 6 febroary lasa teo ny tetika asa Savonjiaina izay karakarain'ny FID Thomas sy ny ministeran'ny mponina fanadiovana lakan-drano sy fanesorana ireo fako sy ny hazo eny amin'ny lalana taorian'ny fandalovany rivodoza Batsiray no asa tao. Asa atakalo vola 10,000 ariary isan'andro mandritra ny 20 andro. Ireo olona tena sahirana sitrambony no ny rivodoza no misitraka ny asa tokantrano miisa 3,000 no misitraka ny asa Vonjiaina ao anatin'ny faritra Atsinanana ka fokotany miisa 12 izay tana tokantrano Valanjatsyrivo no misitraka ny tetikasa ao anatin'ny distrikany Vatomandry sy Manoro. Solonirina Patrick sy MC Judika, TV+ Thomasina. Taorian'ny fanambony tetikasa asa Vonjiaina izay karakarain'ny FID eto Thomasina sy ny ministeran'ny mponina teto Thomasina tamin'ny 7 volana Janoary lasa teo dia eto amin'ny distrikany Manoro sy Vatomandry indray no nanomboany izany tamin'ny alarobia fasiva sy ny alakamisy 10 volana Febroary lasa teo. Misa 3,000 reto tokantrano misitraka ny tetikasa ato anatin'ny faritra Antsinanana ka ny 700 amin'ireo dia eto Vatomandry sy Manoro. Fanampiany ireo vahoaka ataony fanjakana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza no antony hoy ny gouvernoura ny faritra Antsinanana. Antsika ato anatin'ny faritra Antsinanana rehefa nandalovan'ny rivodoza Batsiray dia eo ankilantsika ny fitondram-panjakana. Asa atakalo vora, argent contre travail, andiovana tanàna, angadiana canal, izay afahan'ireo olona reo izay olona marefo amin'ny ankapobeny miarina aorian'ity rivodoza ty. Fokotany miisa 12 no misitraka ny asa Vonjiaina ao amin'ny distrikany Vatomandry sy Manoro ka ireo olona trabona no ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray no misitraka ny tetikasa mandritra ny 10 andro hoy ny FID. Ny atao eto zany moa zao dia ilay asa atakalo vola tanterahana mandritra ny 10 andro dia andraisan'ny mpisitraka 5,000 isan'andro. Ny asa atao eto fanadiovana lakan-drano izay niteraka ny fiandronan'ny rano nandritra ny fiavian'ny orana tamin'ireny rivodoza nandalo ireny. Teo ihany koa ny fahalotona amin'ny hazon'ny darabo, ny ravikazo sy ny ratsakazo namen'ny arabe. Fakoatran'ireo olona miasa manadio lakan-drano ireo dia misy ihany koa ny fizarana vola iray hetsy ariary ho an'ireo be antitra ataon'ny FID. Ankoatra ity tetikasa asa vonjivony ity dia hisy ny fanampiana ho an'ny tokantrano izay misanda iray hetsy ariary isaky ny tokantrano ihany koa. Ameno izay fanampiana izay vokatry ny rivodoza izay mba hiarenan'ireto tokantrano reto hiatrehany amin'ny fiainany andavanandro. Nisaotra ny fitoram-panjakana sy ny FID tamin'ny fanomezana asa sy vola azy ireo olona nisitraka ny tetikasa teto amin'ny distrikany Vatomandry sy Manoro.